Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra Ok. ao ary. Donc, comme vous savez, là où je vais, Araka ny fantatrareo hoe naiza naiza aleako akoatran'ireo conférence natokana ho an'ny mpitandrina ça fait quelques mois que je parle dia volana vitsivitsy azay nyresaka mahakasika ny fampianarana tsy misy kilema zay an Kristy parce que je suis convaincu que le peuple de Dieu a besoin d'être bien établi, ary resy lahatra fa tena mila tafahorina tsara ny vahoakan'Andriamanitra de croire et de vivre ce qu'ils ont besoin de croire dia ny ino sy aina ny zavatra mila inona izy ireo sy ainan'izy ireo et non pas croire et vivre fa tsy hoe ino sy aina ce qu'ils ne sont pas appelés à vivre. izay tsy nantsona iainan'izy ireo. Malheureusement, Mampalahelo anefa le monde a eu un effet néfaste sur l'Église. tena tonga fiatraikany ratsy teo amin'ny fiangonana izao tontolo izao Beaucoup de mauvaises influences ary fitaomana ratsy maro du monde, izay avy amin'izao tontolo izao système, ilay rafitra izao tontolo izao et je dirais un peu plus de l'esprit du monde, ary afaka lazaiko mihitsy aza hoe ny fanahin'izao tontolo izao pénétrer à travers les fenêtres et les portes de l'Église. izay tafiditra tamin'ny varavarankely sy ny varavaran'ny fiangonana Comme nous avons entendu ce matin, ary araka ny antsika tamin'ity marain'ity avy amin'ny tompo vivons un moment de restauration d'établissement dia miaina famerenana amin'lohany sy fampiorenana indray isika n'ireo vahoakan'Andriamanitra. je dis bien du peuple de Dieu. Averika any ny vahoakan'Andriamanitra Et c'est la raison pourquoi j'insiste semaine après semaine ary izay mahatonga manantitrantitra mafy isan-kerinandro parler sur un des thèmes de la saine doctrine. ny ahafahako miresaka lohahevitra anankiray ao anatin'ny fampianarana tsy misy kileman'i Kristy Non pas par coïncidence, ary tsy hoe kisendrasendra akory mais conduit par l'Esprit ce matin, fa satria ny tarihan'ny tompo tamin'ity marain'ity Frère Marc raha lamarka a parlé de l'autorité de Dieu, dia nyresaka mahakasika ny fahefan'Andriamanitra de la soumission du chrétien. ny amin'ny faneken'ny kristianina Et mon message ce matin, ary ny afatra ihany koa amin'ity marain'ity c'est la soumission du chrétien. dia mahakasika ny faneken'ny kristianina Et nous rendons grâce à Dieu ary misaotra ny tompo isika parce que la rébellion, d'une manière ou d'une autre, satria ny fikomiana na amin'ny fomba ahoana na ahoana a pris une certaine racine dans l'Église dia efa namaka teo anivon'ny fiangonana et beaucoup de chrétiens n'aiment pas la soumission. ary maro ny kristianina tsy tia ny fanekena. Il y a comme une indépendance dans leur vie. Lasa ohatran'ny hoe misy fahaleovantena eo amin'ny fiainan'izy ireo C'est un peu comme le système du monde. dia ohatran'ny zavatra hitantsika eny amin'ny rafitra izao tontolo izao Et ce matin, que le Seigneur nous emmène un peu de lumière ary amin'ity marain'ity aokana hitondra fahazavana kely ao amintsika ny tompo concernant la soumission du chrétien. mahakasika ny faneken'ny kristianina. Avant d'entrer dans ce sujet, Fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay lohahevitra izay je voudrais premièrement parler de la soumission du monde envers le diable. dia resaka mahakasika ny fanekeny izao tontolo izao ny devoly. L'apôtre Jean parle dans son évangile Ny apôstôly Jaona dia miresaka ao anatin'ny filazantsarany le prince de ce monde. fa ny devoly no andrinany ity izao tontolo izao C'est ity. lui qui gère le monde. Izy no mifehan'izao tontolo izao Et le monde entier est sous sa puissance et son pouvoir. ary izao tontolo izao ray manontolo dia ao ambanin'ny fahefany sy ny heriny Il n'y a aucun doute à cela. ary tsy salasalana ny amin'izany Que les puissances des ténèbres fa ny herin'ny maizina dia efa manapaka sy manjaka etỳ amin'izao tontolo izao ankehitriny qui connaissent Christ. akoatra ny eo amin'ireo olona izay mahafantatra ny Kristy ihany angamba Le péché donne accès au diable dans la vie de tous ceux qui ne croient pas en Christ. satria ny otany manome irika sy varavarany idiran'ny devoly eo amin'ny fiainan'ireo olona izay tsy mahafantatra ny Quand Kristy. l'homme ou la femme ou quelqu'un se donne à Jésus-Christ, Ary rehefa manolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy ny lehilahy na vehivavy anankiray na ny olona iray tente la victoire de Christ dia miaina ny fandresen'i Kristy izy et il est délivré de sous cette puissance ary afaka ao amban'izay hery izay izy et il entre
sous l'autorité de Christ. dia miditra ao ambanin'ny fahefan'i Kristy izy. Non plus sous l'autorité du diable, Tsy ao ambanin'ny fahefan'ny devoly intsony zany izy, mais il entre maintenant sous l'autorité de Christ. fa ankehitriny izy dia miditra ao ambanin'ny fahefan'i Kristy. Et la Bible nous l'enseigne clairement. Ary ampianarin'ny Baiboly mazava tsara amintsika zany a, Jésus a accompli sur l'ennemi. ny amin'ny fandresena izay nananan'i Jesosy teo amin'ny fahavalo. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, Ary ankehitriny tsika kristianina sous l'autorité de Christ. dia efa ao ambanin'ny fahefan'i Kristy Pas isika. de n'importe qui, Tsy olo-kolopona mais de Dieu. fa fahefan'Andriamanitra. Et c'est lui qui doit gérer notre vie. Izy no tokony mifehy ny fiainantsika, mitarika atsika. Et il y a une soumission totale que le chrétien doit avoir envers Christ. Ary tokony isy fahefana tanteraka izay ananan'ny kristianina amin'ny Kristy. Et malheureusement, Fa ny mampalahelo a, beaucoup de chrétiens qui ne saisissent pas maro ny kristianina tsy mahatakatra qu'ils doivent avoir une autorité sur leur vie. fa mila manana fahefana eo aminy a Kristy. Tous les chrétiens, Ny kristianina que ce soit rehetra, un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit n'importe qui, na pasteur izy, na mpaminany izy, na iza, doit avoir une soumission dans son cœur, dia tokony hanana fahefana ao anaty lalon'ny fony a, que ce soit dans un corps, na ao anatin'ny tena, que ce soit parmi les ministères. na eo anivon'ireo ministera na asa fanompoana, Soumission de cœur dia misy fifanekena ao am-po, que n'importe qui doit avoir. izay a mila nanany tsiraray avy amin'ny samy izy avy. Parce que le Seigneur, Satria ny Tompo, bien qu'il ait l'autorité suprême, na dia izy aza ny fahefana faratampony, il décide et il fait ce qu'il veut et quand il veut. dia izy no manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra, manao izay tiany atao amin'ny fotoana rehetra, À l'époque de Jésus, dia mitovy amin'ny zavatra hitantsika tamin'ny vaninandron'i Jesosy, il a donné son autorité à ses disciples pour aller dia izy nanolotra ny fahefana ho an'ireo mpianany mba handehanan'izy ireo a, chasser les démons. hanasitrana ny marary, handroaka ny démonia, C'était avant même de sa mort. ary mialohan'ny fahafatesany aza ny trangan'izany a. Maintenant, Fa ankehitriny, Christ étant le chef, amma efa lohan'ny fiangonana an'i Kristy, il construit cette église ary izy a no manorina ny fiangonana io, et il a donné aux hommes dia nanome an'ireo lehilahy izy a son autorité ny fahefany a pour construire l'église avec lui. mba hanorenan'izy ireo ny fiangonana miaraka aminy. La difficulté des chrétiens, Ny fasarotana izay ananan'ny c'est kristianina de comprendre que Dieu a investi son autorité dans la vie de ceux dia izao hoe eo amin'ny fahatakarana ireo fa Andriamanitra dia efa nametraka ny fahefany a eo amin'ny fiainan'ireo olona izay nantsony mba hanompo azy. pour eux, ils ne doivent pas se soumettre à l'homme, Ary ho azy ireo dia tsy manaiky olombelona ils izy, se soumettent à Dieu. fa Andriamanitra rery no ekeny. Sans la compréhension Miaraka amin'ny tsy fahatakarana que l'homme appelé par Dieu est le représentant de Dieu. fa ilay olombelona izay natsoin'Andriamanitra io ne ka solon-tenan'Andriamanitra Il e. est le représentant de Dieu. Izy no misolo-tenan'Andriamanitra. Et beaucoup de chrétiens ont la difficulté d'accepter cela. Ary maro ny kristiana no manana fahasarotana anaiky an'izany. Quand nous lisons le Nouveau Testament, Fa rehefa mamaky ny testamenta vaovao nous isika, voyons que Dieu avait investi son autorité dans la vie des hommes, dia hitantsika fa nametraka ny fahefany teo amin'ireo lehilahy ireo olon'Andriamanitra, comme au début de l'Église primitive, tahaka ny hitantsika tany fiandohan'ny fiangonana voalohany, de l'apôtre Paul et tous ceux qui travaillaient avec lui, toy ny tamin'ny vaninandron'ny apôstôly Paoly sy ireo mpiara-miasa rehetra taminy, tous ses collaborateurs. ireo mpiara-miasa rehetra Paul taminy. envoyait des hommes dans les églises, Naniraka an'ireo lehilahy maro teny anivon'ny fiangonana izy, il les envoyait naniraka azy ireo izy, parler de l'évangile, dia niresaka ny filazantsara izy ireo, avait quand même une certaine autorité ary nanana fahefana ihany izy ireo pour transmettre l'évangile. ahafahan'izy ireo napita ny filazantsara. Donc c'est important pour nous de comprendre Noho izany zava-dehibe loatra ho antsika ny atakarantsika, chrétien, quel qu'il soit, fa tsy tokony izy kristianina na izy na iza, qui tous doivent se retrouver sous une autorité quelconque. fa ny kristianina rehetra dia mila ao ambanina fahefana avokoa anohany a ety ambony tany. Dieu a toute autorité. Andriamanitra dia manana fahefana rehetra, Mission à Christ ary ny fanekentsika ny Kristy est au travers
travers de notre soumission aux hommes que Dieu appelle. dia tarafina amin'ny alalan'ny fanekena izay ananantsika amin'ireo olona izay nantsoin'Andriamanitra, Que Jésus donne. amin'ny alalan'ireo asa fanompoana izay nomeny Jesosy atsika. Dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, c'est très clair. Mazava be zany eo amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 4 Don à l'Église. hoe Andriamanitra dia nanome fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana, dia ny apôstôly, ny mpaminany, ny evanjelistra, ny pasteur ary ny mpampianatra. Et il a investi son autorité en eux Ary napetrany tamin'izy ireo ny fahefany pour parler de sa part, mba hitenenan'izy ireo amin'ny alalany, pour être son représentant sur la terre. mba ho mpisolo tena azy etỳ ambony tany. Mais beaucoup de chrétiens, ils veulent bypass. Comment on dit? Éviter Fa maro amin'ireo kristianina la mission de l'homme. no tsy te ho ao ambany fahefan'olombelona, Ils veulent aller directement au Seigneur. fa te ho any amin'ny tompony vantana hono izy ireo, Que le Seigneur a ses représentants ka tsy takatra izy ireo fa Andriamanitra anie manana mpisolo tena azy selon son choix et son appel. araka ny safidiny sy ny antso izay nomeny Différents types d'autorité amin'ireo karazana fahefana, construire avec Jésus son Église. mba hahafahan'izy ireo miara-manorina amin'ny Jesosy any fiangonany. Pourquoi Jésus, il est le chef. Izay ny mahatonga Jesosy izy no lohany. Amen. Amen. Chef. Izy no lohany. Alors, dans Matthieu chapitre 8, Ao amin'ny Matthieu toko 9 très clair, dia mahita andinin-tsoratra masina mazava tsika, une conversation entre Jésus dia resaka ny fanaovan'i Jesosy et un officier romain. sy miaramila romanina anankiray. Un officier romain. Miaramila romanina ray zany. C'est bon? Ao D'accord. Un centenier. kapiteny zany. Alors, nous lisons dans le chapitre 8, Dia vakintsika ny toko 9, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier andininy l'aborda, 5. le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ary noho ny tonga tao a Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, tompoko ny ankizilahako mandry ao an-trano marary ny paralysisaka mijaly loatra, dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho ka anasitrana anazy. Voilà un païen, Toizako ve? connaissant pas Dieu. Misy gentilisa zany ity izay tsy nahafantatra an'Andriamanitra. T'as pas terminé? Andao aloha toizana ilay vaky teny eo amin'ny andininy 9 tsika izao, fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, tompoko tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahako, fa zaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko, ary raha ho zaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahako ataovy izao dia manao izy. Ary no nare izany Jesosy dia gagaka ny teny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany ao na tamin'ny Israely azy. Voilà un païen, connaît pas Dieu. Ito zany misy gentilisa anankiray tsy mahafantatra an'Andriamanitra, fa ny zavatra azony a Système d'autorité établi dia ilay rafim-pahefana mipetraka dans sa propre vie. ho an'ny fiaina manokana, Et il le décrit. ary farita moa zany a, Une fois, malheureusement, ary mbola verina ihany ny mampalahelo a, chrétien maro ny kristianina n'accepte pas de se retrouver sous une autorité de Christ. no tsy manaika hiditra ao ambanin'ny fahefan'ny Kristy azy soloan'olombelona tena. Ouvrez votre Bible avec moi dans Romains chapitre 13. Sokafo ny baibolinao miaraka amiko amin'ny Romanina toko 17 andininy 1. Là, on va parler de la soumission à toute forme d'autorité établie par Dieu. Iresakitsika eto a ny endrika fahefana rehetra izay napetrak'Andriamanitra, Tous les hommes doivent se soumettre. izay mila eken'ny olombelona rehetra, Chrétiens, païens, tout le monde. na kristiana na gentilisa na iza na izy. Que toute personne soit
soient soumises aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Andininy voalohany aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Andininy faharoa koa izay manohatra ny fahefana dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra, izay manohitra dia ahazo fahamelohana. En d'autres mots, si vous résistez à la loi, Amin'ny teny hafa zany raha manohatra ny lalàna isika, vous allez recevoir ce qui est dû pour la désobéissance et pour avoir résisté à cette autorité. dia ny tambony tsy fankatoavantsika no voaraintsika sy ny fanoherantsika n'iny fahefana iny. Il y a tellement d'exemples dans le monde. Ary maro ny ohatra afaka alaina eny amin'izao tontolo izao. Il y a la taxe, Ohatra amin'izany ny fandoavantsika hetra, que ce sont les lois qui gouvernent la conduite autour de nous. ireo lalàna mifehy ny fitondran-tenantsika, ireo lalàm-panorenana, Que nous avons tous besoin de nous soumettre. izay mila ekentsika rehetra. Mais tant que toute institution et toute loi Fa amin'ny fotoana zany ny didy aman-dalàna rehetra n'est pas opposée tsy mifanohitra à la volonté de Dieu dans sa parole, amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny, c'est à nous les chrétiens de choisir dia anjarantsika kristiana no misafidy devons-nous nous soumettre. hoe inona amin'izy ireny no mila tsy maintsy ankatoavintsika. Par contre, en fait, on dit de la même manière, quand on parle de la correction aux enfants, Fa misy ihany koa ohatra ireo karazana lalàna izay mifeha momba ny fanitsiana ny zaza, afin d'établir ary maro ny karazan-dalàna izay izany zao tontolo izao apetraka, qui retire l'autorité parentale sur les enfants, izay manaisitra ny fahefana nanan'ireo ray aman-dreny manoloana ny zanany, plus le droit de corriger leurs enfants. satria ny ray aman-dreny ankehitriny dia tsy mananjo intsony anitsy ny zanany. Mais la parole de Dieu est claire. Fa mazava kosa ny tenin'Andriamanitra, Si nous voulons que nos enfants grandissent raha tiantsika hitombo ny zanakitsika et soient préparés ka ho vonona qu'ils acceptent Christ, hoe ndray andro any izy handray an'i Kristy, la parole de Dieu, Dieu lui-même nous enseigne dia tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra izy tenany mihitsy mampianatra antsika avec amour, mba hanitsy ny zanakitsika amin'ny fitiavana, mais ne pas éviter la correction. fa tsy hanaisitra eo amin'izy ireo ny fanitsiana Le kosa. chrétien, lui, il a besoin de s'aligner avec la parole. Noho izany ilay kristianina amin'izay fotoana izay dia mila mampifanitsy ny fiainany amin'ny Il tenin'Andriamanitra. a besoin d'être persécuté pour la chose, Ary raha toa ka enjehana izy noho ny amin'ny anton'izany zavatra izany, ça va. dia tsy maninona, C'est la vie chrétienne. satria izany ny fiainana maha-kristianina. Amen. Donc quand nous voyons dans la parole de Dieu, Noho izany rehefa mahita ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika, manifester ohatry ny ahoana ny fomba nietsehan'ny fahefan'Andriamanitra teo anivon'ireo fiangonana, parmi les serviteurs de Dieu, teo anivon'ireo mpanompon'Andriamanitra, on réalise clairement dia tena tonga saina mazava tsara le tsika. fait que Dieu a investi son autorité. Ary mbola verika any hoe namatsy ny fahefana tao amin'izy ireo Quand on Andriamanitra. voit les ministères présents dans l'Église, Rehefa mahita an'ireo asa fanompoana eo anivon'ny fiangonantsika, quand je lis le Nouveau Testament za rehefa mamaky ny testamenta vaovao et je vois l'autorité que Dieu a investie dans la vie de l'apôtre Paul, ka mahita ny fahefan'Andriamanitra izay napetrany tao amin'ny apôstôly Paoly aho, travailler avec des ministères, izay niara-niasa tamin'ireo asa fanompoana maro, les autres ministères, ireo asa fanompoana hafa construire l'Église, mba hanorena ny fiangonana. constate Dia tsikarotra en lisant les épîtres de Paul amin'ny alalan'ny famakiko ny epistilon'ny Paoly que certainement fa azo antoka il y avait une autorité de Dieu dans sa vie fa nisy ny fahefan'Andriamanitra tokoa teo amin'ny fiainany, pour décider des choses, mba ahafany manapa-kevitra, donner la doctrine, hitondrany ilay fampianarana, pour encourager, exhorter. mba ampaherezany, amporisihany. Même l'apôtre Paul, Ary na ny apôstôly Paoly izy tenany aza dia miresaka izy ao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina l'autorité que Dieu a investie en lui fa ilay fahefana izay napetrak'Andriamanitra tao aminy n'était pas une autorité pour détruire, mais une autorité pour construire. dia tsy fahefana mitehana fa fahefana ananganana kosa. C'est là où vient
un peu le problème dans l'église. Ary eo indrindra mantsy ny avian'ny olana eo anivon'ny fiangonana. Parce que les hommes se servent d'une autorité Satria ampiasain'ireo lehilahy n'Andriamanitra ny fahefana de leur propre volonté mba hanehoany ny sitrapony manokana, pour manipuler hanodikodinany et pour contrôler. ary ifehezany. Mais ça, ce n'est pas l'autorité que Dieu a investie dans la vie des serviteurs de Dieu. Fa tsy zany karazam-pahefana zany no napetrak'Andriamanitra teo amin'ireo mpanompon'Andriamanitra, L'autorité pour construire. fa fahefana ento manangana. is to build De la même manière que Jésus veut construire. in the Ary mitovy amin'izay fomba tiany Jesosy hananganana. C'est ça un peu le problème de l'église aujourd'hui. Zay Le problème de l'église, no anisan'ny olana nanan'ny fiangonana ankehitriny. c'est que les serviteurs de Dieu Dia izao hoe ireo mpanompon'Andriamanitra utilisent leur autorité mampiasa ny fahefana izy ireo pour manipuler, mba hanodikodinana, emmener les chrétiens à faire ce qu'ils veulent. mitarika an'ireo kristianina mba hanao ny sitrapony izy ireo. Manipulation, Noho izany fanodikodinana zany autorité divine. ny Au fahefan'Andriamanitra. fait, ce n'est même pas une autorité divine qui est manifestée. Ny tena marina aza tsy ilay fahefan'Andriamanitra akory no aseho Charnel. fa fahefana ranofo. Mais ils utilisent le principe Fa ampiasain'izy ireo ilay fitsipika d'avoir été- en tant que pasteur ou serviteur de Dieu, d'avoir une autorité quelconque. hoe ama-pasteur sy mpanompon'Andriamanitra dia manana fahefana izy ireo anoany, Ils sont manipulateurs, fa mpanodikodin-tsaina izy ireo, contrôleurs mpifehy, du peuple de Dieu. mpifehan'ireo vahoaka Le an'Andriamanitra, Dieu souffre. ary mijaly sy miaritra ny vahoaka an'Andriamanitra. Alors, je veux que vous voyez clairement. Noho izany tiako hitanareo mazava tsara, J'essaie d'aller lire un petit peu les épîtres de Paul. dia mampirisika anareo mba hamaky kely ny epistilin'ny Paoly L'autorité divine était manifestée dans l'église. mba ahafahanareo mahita hoe ohatry ny ahoana fihetsehan'ny fahefan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. On doit avoir peur de l'autorité de Dieu. Ary tsy misy olona tokony hatahotra ny fahefan'Andriamanitra. authority. Tant que cela est manifesté par l'Esprit de Dieu. Amin'ny fotoana izany ampiarina sy hetsehana amin'ny alala fanan'Andriamanitra, fa tsy ilay olombelona izy tena ny akory. Et souvent, c'est ce que les chrétiens ont peur. Ary izay zavatra indrindra ny matetika atahoran'ny kristianina. Ils ont peur d'être manipulés, d'être contrôlés. Matahotra izy ireo sao vohodikotina ny sainy, voafehy, Vraiment, ils veulent vivre une vie d'indépendance. dia ny efarany dia lasa miaina fiainana maleo tena izy ireo. Et que personne ne doit entrer dans leur vie Ary tsy misy olona afaka miditra eo amin'ny fiainany mihitsy. du conseil de personne. Tsy mila toro-hevitrin'izana izy ireo, Pas besoin de se soumettre à personne. ary tsy mila manaikina izana izy ireo. Dans la parole de Dieu, c'est exactement le contraire. Fa nefa ny zavatra hitantsika ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia mifanohatra amin'izany mihitsy. C'est vrai que le Seigneur nous donne le cadeau de la liberté. Marina tokoa fa Andriamanitra dia nanome fanomezana ao antsika dia ny fahafahana. Liberté que Dieu nous donne Fa ilay fahafahana azy omen'Andriamanitra ne antsika doit pas nous enlever de sous l'autorité de Dieu lui-même. dia tsy tokony manaisitra antsika lasa miala ao ambany fahefan'Andriamanitra izy tenany mihitsy. Je répète, Averika any a. liberté que Dieu nous donne Ilay fahafahana azy omen'Andriamanitra ne doit antsika pas nous enlever de sous l'autorité de Dieu. dia tsy tokony manaisitra antsika lasa hiala ao ambany fahefan'Andriamanitra. Comme quoi que nous sommes au contrôle de notre vie et personne ne peut intervenir. Ohatrany hoe isika rery ihany zany no mifehan'ny fiainantsika ary tsy misy olona afaka miditra amin'ny fiainantsika mihitsy, dia ohatrany hoe karazana fikomiana ihany zany a. La rébellion dans l'Ancien Testament. Mitovy amin'ilay fikomiana hita tany amin'ny testamenta taloha zany. Et n'oubliez pas que nous étions des fils de la rébellion. Ary aza adinontsika fa isika dia zanaky ny tsy fanarahana fahiny, ary ny fikomiana Et a été le départ même de la chute de l'homme. no niandohan'ny fahalavon'olombelona. De se rébeller contre l'autorité divine. Dia ny fikomiana izy ireo tamin'ny Et fahefan'Andriamanitra. sans réaliser, Ary indraindray tsy tonga saina isika elle dans l'église. fa maro ny kristiana no efa mikomy eo anivon'ny fiangonana. Cette attitude comme quoi que la liberté que Dieu leur donne, Satria ny fitondran-tena ananan'izy ireo hoe ilay fahafana azy nomen'Andriamanitra azy ireo pas besoin dia izao hoe personne. tsy mila nizanizy izy ireo eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ils décident d'où Izy ireo manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra, un conseil, tsy mitady toro-hevitra na amin'iza na amin'iza, relation,
tsy misy fifandraisana namin'izana amin'iza, dans le corps. tsy misy firaisana ao amin'ny tena, Beaucoup sont éparpillés de gauche et de droite. ka miparitaka visy havanana ny maro a, Ils prennent leur vie entre leurs mains. mandray ny fiainan'izy ireo an-tanany manokana, Ils ne sont pas prêts à prendre la croix que Dieu leur demande. ary tsy vonona mihitsy izy ireo nitondra ny hazo fijaliana izay takian'Andriamanitra hoentin'izy ireo. Exactement où ça va les emmener. Ary fantatsika mazava tsara hoe hitondra azy ireo ho aiza zany e. Savons exactement où ça va les emmener. Fantatsika tsara hoe hitondra azy ireo ho aiza zany. Leur vie. Tena hanimba ny fiainan'izy ireo, Marcher selon les désirs et les plaisirs de la chair. satria andeha amin'ny filana sy ny fanirian'ny nofony izy ireo. Une question, pourquoi est-ce que Dieu a établi une autorité dans l'Église? Ndao mba ametra-panontaniantsika inona no antony nametran'Andriamanitra an'ireo fahefana eo anivon'ny fiangonana. La raison principale, Ny antony lehibe dia izao hoe c'est d'être protégé par Dieu, c'est de marcher dans la sécurité. mba ho tarihan'Andriamanitra, ho arovan'Andriamanitra ary andehanantsika amin'ny fandriam-pahalemana. Ça, c'est la vraie raison. Ary zany no antony marina. Premièrement, de réaliser qu'au-dessus de tout, il y a Dieu. Atakarantsika aloha voalohany indrindra ambony zavatra rehetra fa misy Andriamanitra, L'autorité qu'il investit dans la vie des hommes. ary any fahefana izay napetrany teo amin'ny fiainan'ireo lehilahin'Andriamanitra. Donc, nous lisons un petit coup dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Ndaovaka itsika vetivety any Korintiana faharoa toko fahavalo andininy fahadimy a. Nous allons parler de l'église de la Macédoine. Iresaka ny amin'ny fiangonana ao Makedonia itsika, Verset 1. andininy voalohany. Nous connaissons l'histoire. Fantatsika tsara ity tantara ity a. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ny andininy voalohany, ary ampahafantarina ianareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana ny Makedonia fa tamin'ny fahoriana be nizahatoetra azy no nitombony hafaliany ary ny hamafy ny fantrano nampitombo ny hitsi-pony. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany eny mihoatra noho ny zakany aza sady araka ny sitrapony ihany nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havela ny kambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany, ary tsy araka ny nantenanay fa ny tenany natolony aloha ny tompo dia ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Donc nous voyons que ces frères et sœurs avaient une relation avec Christ, Noho izany hitantsika fa nanam-pifandraisana tamin'i Kristy reto rahalahy sy anabavy reto, soumission au Seigneur, tao anatin'ny fanekenan'ny tompo. mais il y avait aussi cette relation avec l'apôtre Paul et ceux qui travaillaient avec lui. Fa hitantsika ihany koa ny fifandraisana nananan'izy ireo tamin'ny apôstôly Paoly sy ireo mpiara-miasa Il y taminy. avait aussi une soumission de cœur, Ary nisy fanekena tao am-po ihany koa. de tout leur cœur, Tamin'ny fon'izy ireo ray manontolo zany. et puis à nous-mêmes. Natolony ho an'ny tompo ny tenany aloha izy dia avy eo anay ihany koa. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Zany no antony hoe tsy tokony hatahotra isika. Mais le problème de l'Église, Fa ny tena olan'ny fiangonana, c'est que sans le vrai message de Christ, raha vao tsy eo ilay afatra marin'i Kristy, les chrétiens se retrouvent dia tafalatsaka ny kristianina des charnels. ao anatin'ny fahefana ara-nofo. Parce que seul le message de la croix peut faire une œuvre profonde. Satria tsisy afa-tsy ny afatry ny azo fijaliana ihany no afaka manao asa lalina toy izany. La croix du chrétien Ilay azo fijalian'ny kristianina œuvre en lui no manao asa ao anatiny afin qu'il utilise l'autorité divine, mba ahafany mampiasa ny fahefan'Andriamanitra, non pas pour son propre intérêt, tsy ho an'ny tombontsoa ny tenany manokana, toujours chercher l'intérêt du peuple de Dieu. fa ny atombotsoa ny vahoakan'Andriamanitra foana no katsahany. C'est que Fa ny olana dia izao a, maro a, beaucoup de serviteurs de Dieu maro ireo mpanompon'Andriamanitra
n'ont pas embrassé le message de la croix de Christ, no tsy nandray marina ny afaty ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ce message apostolique ilay afatra apôstôlika dans leur propre vie, teo amin'ny fiainany manokana, et bien qu'ils se tiennent derrière un pupitre, ka na dia mijoro ambadiky ny pilipitra ary izy ireo, sans avoir embrassé et sans vivre le message de la croix de Christ, kanefa tsy nandray marina ary tsy miaina an'ilay afatry ny azo fijalian'i Kristy, il y a beaucoup de pratiques et de beaucoup de doctrines dia maro ny fomba fanao ary ny fampianarana qui sont transmis par ces mêmes serviteurs de Dieu, izay ampita an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ihany, dont la vie ne se repose pas sur le vrai fondement de Christ. kanefa ny fiainan'izy ireo tsy miorina eo ambanin'ny fanorenana marina an'i Et Kristy. le peuple de Dieu Ary ny vahoaka an'Andriamanitra qui se soumet à ces hommes, izay manam-panekena an'ireo olona ireo leur enseignement, sy ny fampianaran'izy ireo, ny fomba fanaon'izy ireo, ils se donnent pleinement à cela. dia manolotra ny tenan'izy ireo feno an'izany izy ireo. Ça, c'est l'autre extrême. Ary izay ilay lafo mifanohatra amin'ny tena izy. Tu as l'extrême où les serviteurs de Dieu utilisent cette autorité Misy an'ilay lafiny anankiray zany izay ampiasain'ireo mpanompon'Andriamanitra ny fahefana ho fanodikodonana, sans vivre le vrai message de la croix pour eux-mêmes. ary miaraka amin'izany dia tsy miaina an'ilay afatry ny azo fijaliana ho an'ny tenany aloha izy ireo. Changement dans leur vie Tsy misy fiovana marina eo amin'ny fiainan'izy ireo manokana, sans se reposer sur ce vrai fondement ary tsy misy fiorenana eo ambonin'ilay fanorenana mafy sy marina. avec la doctrine. Inona no mitranga amin'ilay fotom-pampianarana? L'Église s'en va dans toutes sortes de doctrines Fa lasa mitady karazana fotom-pampianarana maro ho fiangonana. et le peuple de Dieu, Ary ireo vahoaka an'Andriamanitra aux serviteurs de Dieu, izay manaiky an'ireo mpanompon'Andriamanitra se retrouvent à croire dia lasa tafino izy ireo n'importe quoi. ao anatin'ny zava-poana, Il se trouve derrière un pupitre avec une autorité satria ireo mpanompon'Andriamanitra eo dia mijoro ambadiky ny pilipita miaraka amin'ny fahefana izay eken'ny vahoaka an'Andriamanitra. se soumettent à toutes les doctrines qui Kanefa raha fehezina izany rehetra izany dia ilay fotom-pampianarana entin'izy ireo no lasa eken'ny vahoaka an'Andriamanitra. donc les chrétiens Noho izany ireo kristianina donnent et croient à toutes sortes de doctrines dia lasa manolotra ny tena, lasa mino an'ireo karazana fotom-pampianarana sy fampianarana ary fomba fanao samihafa. il y a une soumission, Misy fanekena, mais une soumission, fa fanekena comment dirais-je, ahoana re lazako an'izany hoe amin'ny fahafahana tsy mametra-panontaniana. aveugle, une soumission aveugle, Izany hoe fanekena anjambany tsy mametra-panontaniana. parce que le chrétien d'aujourd'hui, Satria ny kristianina ankehitriny ils ne sont pas capables souvent de discerner. matetika izy ireo dia tsy mahay manavaka, Ils ne sont pas capables. tsy mahavita an'izany izy ireo, fa hohaniny avokoa izay hitany, raisiny avokoa izay raisiny. C'est très dangereux pour l'Église. Zava-doza ho an'ny fiangonana izany. Donc il y a quand même une urgence dans l'esprit. Noho izany tena azo lazaina hoe misy fanairana ihany eo amin'ny fanahy La saine doctrine de Christ puisse s'établir au sein de l'Église. mba ahafahan'ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Kristy ho tafahoriny ao anivon'ny fiangonana. Vous êtes d'accord? Miara-manaiky amiko ianao. Donc, allons lire un petit coup dans 2 Corinthiens chapitre 7. Daovaka itsika ny Korintianina faharoa toko fafito. Peut-être qu'on n'aura pas trop de temps de parcourir un peu tout là, mais finalement, ce qui est Mety important de comprendre, tsy ampy ny fotoanantsika ahafahantsika mitety azy rehetra fa ny zava-dehibe mila azontsika ho an'ny androany que les ministères dia izao hoe dans l'Église, ireo asa fanomponana ministera rehetra eo anivon'ny fiangonana les uns aux autres. dia mila mavita mifanaiky amin'ny samy izy avy. On ne peut
pas demander au peuple de Dieu de se soumettre si nous, les prédicateurs, nous ne sommes pas prêts de nous soumettre aux Tsy autres. afaka mangataka amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany tsika mba hisy fifanekeny eo amin'ny samy izy ireo raha isika mpitory teny aza tsy vonona hifanaiky amin'ny samyntsika avy. Il y a une soumission de cœur Fa tokony hisy fifanekena ao am-po dans la vie de ceux qui prêchent l'évangile. dia eo amin'ny fiainan'ireo olona izay mitory ny filazantsara. Qu'importe l'autorité que le Seigneur investit en nous, Na inona fahefana izay napetrak'Andriamanitra teo amintsika, cette autorité que Dieu investit en nous ne doit pas enlever la soumission que nous devons besoin d'avoir les uns envers ny les autres. fahefana izay napetrak'Andriamanitra tao anatsika dia tsy tokony hanaisitra velively amin'ny fifanekena tokony hisy eo amin'ny samyntsika. Amen. Amen. Et nous voyons ça dans les épîtres. Ary hitantsika ao anatin'ny epistily Nous zany. voyons cela dans le livre des Actes. Hitantsika zany ao anatin'ny boky asan'ny apôstôly. Modèle que ça. Tsy misy ohatra ilay tahaka hafa ankoatran'izany. Parmi les serviteurs de Dieu, Dia mifanekena eo amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra protection de l'Église. izay fiarovana ho an'ny fiangonana. Le chrétien ne peut pas se soumettre simplement à une personne sans que cette personne soit elle-même Ny soumise. kristianina anankiray zany dia tsy mahavita manam-panekena olona anankiray raha tsy efa misy fanekena koa aloha anatin'ilay olona iray izay ekeny. Telle indépendance dans la vie des serviteurs de Dieu. Fa satria misy fahaleovantena loatra eo amin'ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra, Se soumettre à un corps d'anciens. any ka tsisy fahavononana ao anatin'izy ireo anaiky ny tenan'olona. Dans la parole de Dieu, nous voyons une équipe apostolique. Mahita an'izany hoe ekipa apôstôlika zany tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny Paoly, ry Barnabasy, ry Epafrodito, Titus, Timoty sy ireo lehilahy rehetra niaraka taminy, Qui œuvraient dans les églises. izay niasa teo anivon'ny fiangonana, Soumettez les uns aux autres. izay nisy fifanekena teo amin'ny samy izy ireo, Confiance les uns ary nisy fitokisana teo amin'ny samy izy ireo. parce que tous ces serviteurs de Dieu Satria ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ireo étaient sur un fondement solide. dia niorina teo ambony fanorenana mafy ny fiainan'izy ireo. Accepté, embrassé. Efa nanaiky sy nandray marina ny amin'ny afatry ny azo fijaliana mila entin'ny kristianina izy ireo. Parle de la croix de Christ. Matetika mantsika miresaka momba ny azo fijalian'i Kristy, ary tsisy kristianina tsy mahalala an'izany ny azo fijalian'i Kristy. Inona ny zava-nitranga, ny fijaliany fahafatesany ary fitsanganany. Tout ce qui s'est passé dans l'esprit que personne ne pouvait voir. Eny fa na ny zavatra nitranga tao amin'ny fanahy izay tsy hitan'ny olona rehetra aza, Croix qu'il a cloué à la croix. ohatra hoe ny lalàna izay voafantsika tamin'ny azo fijaliana, tsisy olona anie nahita an'izany e. Sa victoire sur les puissances démoniaques. Ny fandreseny an'ireo hery demoniaka, tsisy olona koa ne nahita an'izany e. Victoire dans l'esprit. Fa fandresena tao amin'ny fanahy zany. Amen. Amen. Et le chrétien, si on le parle de la croix de Jésus-Christ, mais c'est très bien, il connaît, il comprend, il accepte. Ary ny kristianina rehefa resana mba ny azo fijalian'i Jesosy dia fantany tsara zany, azony tsara, minoany zany. Problème, Fa ny olana c'est la croix du chrétien. dia momba ny azo fijalian'ny kristianina. C'est ça qu'a été l'invitation de Jésus. Ary zany nefa ny fanasana nataon'i Jesosy, ahafahantsika manaradia azy. Il parle de la croix du chrétien à ses disciples. Jesosy ao ny resaka ny azo fijalian'ny kristianina tamin'ireo mpianany. Vous ne pouvez pas continuer à me suivre si vous n'êtes pas prêt à Tamin'ny filazany tamin'izy ireo fa tsy afaka mitohy manaraka ianareo izy raha tsy mitondra ny azo fijalianareo aloha izay le hoe azo fijalian'ny kristianina. Et c'est comme ça qu'on voit des serviteurs de Dieu, des pasteurs, etc. Dia ohatr'izay no ahitantsika mpanompon'Andriamanitra, pasteur sy ny sisa, Cette direction lasa mivezivezy izy ireo, est souvent loin de la saine doctrine. ary matetika dia lavitry ny fampianarana tsy misy kilema. Le peuple de Dieu Dia ilay vahoaka an'Andriamanitra anefa dia manaiky a cette autorité anio derrière le pupitre. fahefana izay hita mijoro ambadiky ny pilipitra io. N'importe quoi. Dia lasa miniminy foana izy ireo. Ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui, Ty hitantsika zavatra mitranga rehetra eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. Za faut découvrir mitety ny Afrika dia mahita zavatra maro ny zava-doza mitranga eo anivon'ny fiangonana. Zava-doza qui existe dans l'église. izay misy eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. À n'importe quoi. Fa tena miniminy foana ny olona e. Pratique n'importe quoi. Ary tena manaonao foana izy ireo. Et clairement loin de la saine doctrine de Christ. Ary indrindra lavitry ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Kristy.
Si vous voyez, mes frères et sœurs, My brothers ce and que sisters. des raha mba hitanareo moa raha lasy anabavy ny fomba fanao ataon'ireo pasteur eo anivon'ny fiangonana et les chrétiens acceptent ka mampanaiky an'ireo kristianina izy ireo anaiky an'izany anaiky an'ireo fampiarana sy fomba fanao samihafa izay tena fahafambaraka mais il y a une soumission dans leur cœur. kanefa misy fanekena ihany ao am-pon'izy ireo satria io ny pasteur Il n'y a aucune relation, aucune communion. ary le pasteur nefa tsy mifandraina amin'iza na amin'iza tsy misy fiombonana ary tsy manana fanekenana amin'iza na amin'iza Nothing Et c'est with comme ça nobody. qu'ils deviennent manipulateurs. dia ohatr'izany eny mahatonga ilay pasteur lasa mpanodikodi-tsaina e C'est ça que les chrétiens, à un moment donné, ont peur dia amin'ny fotoana anankiray ilay kristianina lasa de la soumission. matahotra lasa matahotra fanekena kristianina Soumettre à des hommes charnels, satria olona ranofo no eken'izy ireo Carnal men. loin de la doctrine de Christ. lavitra ny fampianaran'i Kristy lavitra C'est pourquoi le modèle zany no antony hoe ny modely a n'est pas dans un livre écrit par n'importe qui. dia tsy hita ao anatin'ny boky izay nisoratan'ity olona rehetra ity Modèle de soumission, ny modelin'ny fanekena autorité, ny modelin'ny fahefana trouve dans les épîtres du Nouveau Testament et dans le livre des Actes des Apôtres. dia hita ao anatin'ny epistiliny testamenta vaovao sy ny bokin'ny asan'ny apôstôly C'est là où se trouve le modèle. ao no ahitantsika ny tena modely Et c'est là où on a besoin de se soumettre à ce modèle. ary eo indrindra ny mila anekentsika n'izay modely zay Very model. C'est ça qui m'a sauvé. satria zany namonjy ahy C'est ça qui a sauvé ma famille. zany namonjy ny ankohonako Sauvé mon foyer. zany namonjy ny fiainam-panambadiako My couple. Oui. zay Marriage. Quand on pose notre vie sur un fondement solide, When we rehefa mametraka ny fiainantsika ambony fanorenana mafy isika qu'on comprend ce que c'est que la croix du chrétien, ka azontsika tsara ny atao hoe azo fijalian'ny kristianina about. c'est la protection de l'Église. dia fiarovana ho an'ny fiangonana zany Protection. C'est la sécurité de l'Église. fandriam-pahalemana ho an'ny fiangonana La zany manifestation d'une autorité divine. It is ary afanehoana ny fahefan'andriamanitra izany Seul but et unique one and unique. vision. izay manana tanjona tokana ary viana tokana dia izao ny atonga ny vahoaka an'andriamanitra ho tafahorina Soit fort. atanjaka Amen. amen Et qu'ils vivent selon la saine doctrine de Christ. ary iainan'izy ireo mifanaraka amin'ny fampianarana tsy misy kileman'i Kristy C'est pourquoi la liberté du chrétien This is ne why- peut pas nous... ary zany no antony hoe ilay fahafahana izay ananan'ny kristianina dia tsy tokony hanaisitra ao aminy a Soumission que le chrétien an'ilay doit. toe-pohana fanekena izay takiana iainan'ny kristianina La liberté, Freedom. c'est pour nous emmener à nous soumettre à la parole de Dieu. ny fahafahana dia natao mba hankatoavantsika ny tenin'andriamanitra fa tsy hoe hanaovantsika an'izay tiantsika atao akory Pour nous faire vivre contrairement à la ny parole de Dieu. fahafahana akory tsy natao mba hiainantsika mifanohatra amin'ny tenin'andriamanitra God. La liberté, Freedom ny fahafahana vivre selon son cœur. dia ny fiainantsika araka ny fon'andriamanitra Amen. Amen. amen Vivre selon son cœur. miaina araka ny fony Alléluia. alleloia Cela emmène une relation, ary une mitarika unité, antsika makany amin'ny fifandraisana sy ny fiombonana zany de cœur. fifandraisana am-po On ressent le cœur les uns des autres. izay atsapahantsika ny fon'ny hafa C'est ça. zany ane Qu'importe le titre qu'on peut avoir, na inona titra mety ananantsika exige la soumission. dia mitaky fanekena amin'ny samitsika andriamanitra Exige. He demands mitaky an'izany izy Amen. Amen. amen Apôtre, prophète, na apôstôly a na mpaminany a na iza ianao amen il y a un corps, misy tena zany eo ministère, tena nasa fanompoana corps apostolique. And a tena apôstôlika ekipa apôstôlika body. Amen. Amen. Où les amen uns les autres dans ka ahafahan'ny olona rehetra izay mandrafitra n'io ekipa na asa fanompona io na io ministera io hifanaiky amin'ny samy izy avy Amen.
Amen. Et quand l'Église se retrouve sous ce genre d'autorité, Ary rehefa ao ambany zany karazana fahefana zany ny fiangonana non seulement protégée, dia tsy vitany matsapa hoe voaro izy a, mais elle va se soumettre de tout son cœur. fa tena anaiky amin'ny fony manontolo ihany koa izy, Parce qu'ils ressentent satria tsapan'izy ireo qui vient du cœur de l'homme de hoe inona ny zavatra miainga avy any am-pon'ilay lehilahin'Andriamanitra, Et ils ressentent le cœur du Seigneur à travers cette autorité. ary matsapa ny fony tompo izy ireo amin'ny alalan'io fahefana io. Azay zava-dehibe indrindra e. Levez, je déclare, Naiza lehako dia lazaiko foana hoe les chrétiens doivent pouvoir ressentir le cœur du Seigneur. fa ny kristiana rehetra dia tokony hatsapa ny fon'ny tompo avokoa. Si tu ne ressens pas le cœur du Seigneur, tu es en train de recevoir le cœur de l'homme. Fa raha vao tsy matsapa ny fon'ny tompo ianao dia fon'olombelona izay ny renao. Part of a man. Amen. Amen. Donc les chrétiens n'auront aucun problème. Noho izany tsy tokony hanana olana ny kristianina e. Mais il y a des rebelles. Fa misy foana ny mpanohitra. Il y a qui veulent. Za tsy voakasika izany a, za olona afaka e. They say, I'm free. C'est comme le chrétien qui comprend la révélation de la grâce qui lui permet de faire n'importe quoi It's parce like que quand le the péché Christian. abonde, la grâce sera. Dia mitovy amin'ny fatakaran'ireo kristianina sasany amin'ny fanambarana momba fahasoavana ihany ka lasa manaonao foana izy ireo satria hoe eo amin'izay ny abiazan'ny ota hono no ioaran'ny fahasoavana be lavitra. Quand Paul parle de la liberté, quand Paul parle de la grâce de I Dieu, Paola rehefa miresaka ny amin'ny fahafahana sy ny fahasoavana dia mametraka fanontaniana foana quand il izy. parle de la grâce de Dieu, Rehefa miresaka ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy dia izao no lazainy hoe doit-on continuer à pécher à Should cause we de la then grâce? mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika itombon'ny fahasoavana hozy izy? Non, Tsia, sanatria. capital. Tena fandavana marin-drany nataony, tena mivantana tsia. Tena tsotra tsy misy ohatr'izany e. Mais il y a une révélation de la grâce de Dieu dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Fa misy fanambarana ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay any amin'ny tontolo kristianina ankehitriny, Liberté, izay ahitana fahafahana ao amin'ny nofo. amusons-nous. Andao hiala vola e. Il y a une grâce. Dieu va tout Fa misy fahasoavana eo Andriamanitra mikomprendre ny zavatra rehetra. gens de fondation, Mba azonareo an-tsaina ve hoe fanorenana manao ahoana ny toeran'izany olona izany? fausse fondation. Fanorenana tsy izy. Que quand le chrétien comprend Satria rehefa azon'ny kristianina qu'il doit prendre, ny azo fijaliana mila entiny a, ne pas interpréter la grâce de Dieu pour continuer à faire ce qu'il veut. dia tsy tokony handika ny fahasoavan'Andriamanitra izy toy izany amin'izay tiany atao, Liberté que Dieu donne. na ny fahafahana izay nomen'Andriamanitra azy ihany koa aza. Amen. Donc il y a une soumission qui doit venir Noho izany tokony isy fanekena ho tonga hipetraka envers Dieu eo anatrehan'Andriamanitra au travers des hommes. through the amin'ny alalan'ireo olona izay mahafantatra tsara Quel fondement ils ont hoe inona ny fanorenana nanan'izy ireo pu faire dans leur vie, ary inona ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo, brisement qui s'est passé dans le cœur de l'homme. fanoritoronona manao ahoana ny tranga tao am-pon'io lehilahin'Andriamanitra io. Et c'est ça le cœur du Seigneur. Azany ane ny fon'ny tompo e. Et c'est ça qui va emmener le chrétien à se soumettre. Azany no hitarika an'ilay kristiana naiky avy eo. D'essayer de vous parler d'une soumission technique. Za zany tsy miresaka aminareo fanekena ara-teknika na ihany koa amin'ny hery sy tanjaka, tsia, Une soumission de cœur. fa fanekena amin'ny fo. Et quand la vie du chrétien, la vie des serviteurs de Dieu se repose and when the sur life of a ce Christian vrai fondement, Ary rehefa tafapetraka eo amin'io fanorenana tena izy somary io fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny kristianina, le serviteur de Dieu ilay mpanompon'Andriamanitra vient dia lasa fitahiana. et le peuple de Dieu, Ary ny vahoaka an'Andriamanitra pas de problème. dia tsy manana olana Soumettre. to submit amin'ny fanekena, Ressent because satria tout ça. tsapany ao ambadika izany rehetra izany a, ny fon'ny Jesosy Kristy, Christ. Pas la main de l'homme. fa tsy tanan'olombelona Pas akory, une autorité manipulatrice. tsy fahefana manodikodina ara-tsaina, Une soumission dans la liberté. fa fanekena ao amin'ny fahafahana tanteraka. Freedom. Amen. Une soumission où on comprend. A submission Fahefana izay ahafahantsika matakatra Ne peut pas vivre sa vie chrétienne sous aucune autorité. hoe tsy misy olona afaka miaina ny fiainana maha-kristianina ka tsy miaina ambanina fahefana, tsy misy zany. Qu'importe qui tu es. Na iza ianao na iza, Et c'est cette
révélation, cette compréhension ary izay fanambaran'izay izay fatakaran'izay no mitarika atsika soumettre les uns aux autres ahatonga atsika ifanaika amin'ny samitsika amin'ny fotsika manontolo. et on comprend la motivation qu'il y a. Dia azontsika ihany koa inona ny manainga sy manetsika ny fahefana io. Indroa Paoly a Paul says it 2 times. indroa Paoly a no miteny an'izany ao amin'ny bokin'ny Korintianina. Connaît l'autorité que Dieu lui a donnée. Fantany fahefana izay nomen'Andriamanitra azy. Cette autorité n'est Fa ozy izy hoe tsy natao hanimbanja ny fahefana izany fa natao hananganana. Amen. Amen. Paul avait quand même Paul, une autorité. Kanefa Paoly azo lazaina fa olona nanana fahefana ihany a. if you read Raha mamaky ny testamenta vaovao tsika dia mahita. Avec les autres, Dia hitantsika fa teo anatrehan'ny olona izy a. autorité dans l'esprit. Dia azo lazaina fa nisy fahefana ihany tao amin'ny fanahy, tamin'ny fampitany. Lire entre Ary afaka vakintsika amin'ny alalan'ireo epistiliny izany hoe inona marina ny tao anatiny, inona ny napitany. Napitany tao am-pony. Fa zavatra marina, fahefan'Andriamanitra marina. un homme qui sort de sur l'autel, Lehilahy izay niala avy eo amin'ny altaran'i Kristy, qui a offert sa vie en sacrifice, izay nanolotra ny aino atao sorona, prendre sa croix. nitondra ny azo fijaliany. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Tena matalanjona. this is why Ary izany no antony hoe ny testamenta vaovao dia ao anatin'izany no tena misy ny modely. De vrai modèle. No misy modely tena izy. Je suis triste Za tena malahelo mihitsy a, de savoir ny mahafantatra fa millions de chrétiens amin'ny manam-pitresan'ireo kristianina trouvent sous l'autorité de quelqu'un. izay ao ambanina fahefana olona anankiray, Que ce quelqu'un kanefa io olona anankiray io a soit lui-même soumis. dia tsy ao ambanina fanekena, dia ny fanekena an'ireo tenana ministera Il doit rendre izay tokony hanomezany tatitra ny amin'ny fiainany de son message. ary a ny toriteniny ihany koa. message that he brings. Ça, c'est le Nouveau Testament. Fa izany ny testamenta vaovao. Paul dit, Paul dia milaza il tamin'ny fiangonana tao Philippi. je suis des personnes que je peux Ozy izy hoe tsy manana olo-kafa afaka irako any aminareo aho, tsy manana aho. accepter Timothée, Akoatra ny Timote irery any. enfant bien-aimé. Ilay zanako malalako. Izy no ampatsiaro anareo izy izy a, ny fanaoko amin'ny Kristy tahaka ny ampianariko amin'ny fiangonana rehetra. Amen. Amen. C'est ça Ary zany, la relation. zany atao hoe fifandraisana. L'autorité de Dieu. Zany atao hoe fahefan'Andriamanitra. C'est pas les hommes qu'on établit dans certaines religions. Fa tsy ireo karazana lehilahy izay apetraka eny anivon'ny fomba mpivavahana sasany ka izy ireo no ohatran'ny hoe patron. Lui qui décide, il est Izy no manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra ary ila hitovy amin'Andriamanitra mihitsy ny toerana. Hitantsika n'aiza n'aiza zany e. religion, mais on voit Ary tsy eny anivon'ny fomba mpivavahana ihany no ahitana an'izany fa amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy mihitsy aza. Christ. il travaille tout seul. Miasa rery izy ireo. Miasa rery. Quand on comprend l'évangile, Rehefa azontsika ny filazantsara, se soumettre We à cannot une submit seule personne, ça n'existe dia tsy olona tokana no mila ikentsika satria tsy tao anatin'ny testamenta vaovao velively zany. ça n'existe pas. Tsy mahita an'izany ao tsika. Il faut retourner au modèle pour que l'autorité de Dieu we have to come Fa mila miverina modely isika ahafahan'ny fahefan'Andriamanitra hanjaka eo anivon'ny fiangonana. afin que le peuple de Dieu Mba ahafahan'ny vahoaka an'Andriamanitra ait cette autorité divine. hanaiky an'izay fahefan'Andriamanitra izay. Ressent d'où ça vient. Satria tsapan'izy ireo avaiza ny aingan'ny zany, fo avaiza ny aviany zany. Lehilahy izay mivoaka avy aiza. Quelle a été son expérience avec Dieu? Inona ny traikefa ny aina niaraka tamin'Andriamanitra. Paul says, Ozy izy Paoly hoe eny mba ho fantatro izy Chance de sa résurrection, sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty de ses souffrances. ary ny fiombonana amin'ny fijaliany. Et l'homme de Dieu Ary ny lehilahin'Andriamanitra dia Paoly paraît, rehefa miseho se met dans les églises, sy mijoro eo anivon'ny fiangonana ka mitory ny filazantsara sent la crainte de Dieu. dia matsapa ny tahotra an'Andriamanitra ny olona ilay fahefana izay avy amin'Andriamanitra Pas une technique, fa tsy teknika akory. mais le chrétien a besoin de comprendre. Ny kristianina ihany koa nefa mila matakatra fa misy fanekena takiana sy ilainao tsy antery a, tsy amin'ny fandalandalana, tsy a, Qui vient du cœur.
fa avy amin'ny fo Il y a deux manontolo manières que ça puisse venir du cœur. ary ny fomba tokana fanjany miainga avy ao am-poa dia zao hoe rehefa Et posé sur un fond. tafapetraka eo ambonina fanorenana mafy ny fiainany Foundation. ka nyaina ny fidiran'Andriamanitra ny tsehatra teo amin'ny fiainana izy sy ny fiovana izay afaka entin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny lehilahy na ny vehivavy anankiray. Amen. Fa tena matalanjona ny amin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny faneken'ny kristianina C'est une place de protection. satria toerana misy fiarovana zany. Nous avons vu Efa nahita isika ary mbola hita foana isika chrétiens qui an'ireo kristianina izay mandray an-tanana ny fiainana manokana nécessité ka tsy mahita ny mazava-dehibe hoe andeha hitady torohevitra à cette autorité. sy anaiky an'izay fahefana izay On connaît le résultat. ary fantatsika ny vokatra nateraka izany. Fantatsika ny vokatra nateraka izany e. Et c'est triste. Ary mampalahelo anefa izany. Mampalahelo, C'est un brisement tena matorotoro de voir nos frères et nos sœurs mahita an'ireo rahalasy anabavintsika trompés par le mensonge de l'ennemi. voafitaky ny lainga entin'ny fahavalo Que tu n'as pas besoin de te soumettre. hoe tsy mila manaiky izany ianao e. Ça c'est bien d'où ça vient ça. Haitsika hoe avaiza ny aviany izany e. Haitsika avaiza ny aviany izany e. Ce monde-là aujourd'hui, Inona ny zavatra mitranga hitantsika ety amin'izao tontolo izao ankehitriny? qu'est-ce qui est enseigné dans ce monde-là aujourd'hui? Inona no ampianarina an'ity zao tontolo izao ity ankehitriny? On enseigne aujourd'hui Inona no ampianaran'ireo olo malaza n'izao tontolo izao ankehitriny? Today. la grande liberté. Fahafahana lehibe. Freedom. Ouais, l'Église a un gros problème. Tena manana olana goavana ny fiangonana It opens fa nanokatra ny varavarana sy ny varavarankeliny izy Dans le monde. ny amin'izay rehetra mitranga teny anivin'izao tontolo izao. Ary efa hitantsika izany indray, indroa, intelo, inefatra, indimy. Ça vient de là-bas. Ary avy any amin'izao tontolo izao avy any ivelany ny avian'izany zavatra izany e. Ça vient dehors. Avy any ivelany le izy Et je prends cela comme de Dieu. dia raisiko ohatry ny avy amin'Andriamanitra nefa le izy. Non, j'enseigne. Dia ampianariko ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izay ankehitriny. Et je détourne la parole de And I Dieu. Dia ahotiko ny tenin'Andriamanitra. Je l'emmène. Il y a des gens qui prennent la Mahagaga fa misy olona maka ny tenin'Andriamanitra dia entiny any amin'izay tiany hitondrana azy zany, amin'izay tiany hitondrana azy. ça leur convient. Arak'izay tiavany azy. Fa tsy azo heverina izany e. possible. Il faut rester dans le. Fa mila mijanona anatin'ny fotoatintsika e. Dia ny fotoatin'ny fanahin'ny filazantsara. Paul dit aux Corinthiens, Ho Paoly ao amin'ny Korintianina, les gens sont venus chez vous, People tonga tany aminareo ny olona, puis and they seduce namitaka anareo, reçu un autre évangile. ary nandray filazantsara hafa ianareo. Ino tsara, fanahy hafa ozy izy, ary Jesosy hafa. Jesus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Fa inona ozy izy ny nidiranareo amin'ny olona tahaka izany, ary tena nitomany Paoly. Le chrétien qui n'est pas soumis à un avenir incertain. Ny kristianina izay tsy manam-panekena dia manana ho avy tsy azo antoka. Il a un avenir incertain. Tsy azo antoka no aviny. Future. C'est pourquoi quand on parle de soumission, Izany no antony rehefa miresaka fanekena isika dia mila azontsika tsara vraie soumission d'une vraie autorité divine. fa ny fanekena marina amin'ny fahefan'Andriamanitra marina dia tsy ahitana fasarotana ary tsy ahitana tahotra amin'ny fotoana Cœur de Dieu ny fiainan'ireo mpanompon'Andriamanitra sy ny kristianina se repose mipetraka eo ambonina fanorenana mafy. Foundation. comprend Fantatra izy ireo croit qu'il doit prendre. ny azo fijaliana mila entiny izy ireo. Et la soumission fait partie de la croix qu'il a besoin de prendre. Ary ny fanekena dia tafita ao anatin'ny azo fijaliana mila entiny izy ireo. Zany no atiny rehefa azon'izy ireo zany dia manaiko azy izy ireo amin'ny fony manontolo. Il n'y a pas de lutte en lui. Tsy misy tolona akory ao anatiny. Ça peut lui demander de l'obéissance. Na dia mitaky fankatoavana ao anatiny azy zany Un peu de na dia mitaky mba hialany kely amin'ilay zavatra tiany azy zany. ce qu'il veut. Mitaky amin'ny mba hialany amin'ilay zavatra tiany.
mba azonareo a-tsaina avy hoe firifiryreo kristianina izay mpikomy sy manohatra You know how many no mandondona ao ambaravarako qui frappent à ma porte mandondona ao ambaravarako izy ireo pour me faire connaître leur plan, ampafantatra ny drafitra izy ireo manokana known to me? leur propre décision, ny fanapahan-kevitra izy ireo manokana danger qui a devant eux, tsy mahita kory ny loza eo anoloana izy ireo la catastrophe qui va suivre. tsy mahita ny faharavana manaraka an'izany Partager leur cœur dia tonga izy ireo mizara ny fony ony Their heart. avec leur décision. miaraka amin'ny fanapahan-kevitra izy ireo izay tsy misy faniriana mba anaikina dia ny kely monja azy Their decision without any desire of submission. izany hoe anapanekena n'ireo olona izay efa eo anoloana izy ireo ka lasa lavidavitra kokoa noho izy ireo Et qui entendent la voix de l'esprit un peu plus souvent. ireo olona izay mandre ny feon'ny fanamasina mihoatra kokoa noho izy ireo C'est pas un contrôle. tsy resaka fifehezana zany tsia Parce que de toutes les manières, la liberté Because in satria nahoana ne doit pas être touchée. dia tsy tokony voakasika velively ny fahafahana C'est simple que ça. it's very tena simple. tsotra tsy misy ohatr'izany Et Dieu ary Andriamanitra a institué dia efa nametraka une chaîne d'autorité. ambaratongam-pahefana A chain of authority. ary efa fantatsika tsara zany e 1 Corinthiens chapitre. ny korintianina voalohany toko faraky ambin'ny folo ny andin'ny fahatelo fantatsika zany Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, is the l'homme est head. le chef de la femme. hoe Andriamanitra ny lohan'ny Kristy ary Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy Not mixed up. D'accord? ao a Une chaîne qui est en train de, allons dire, d'être détournée. ary io ambaratonga sy lara-pahamehana io dia efa voahodikodina sy miova ankehitriny Détournée. voahodikodina On n'a qu'à voir, Channeled in the wrong direction. on n'a qu'à voir jereo fotsiny any e l'ouverture des Jeux Olympiques 2000. ny fanokafana ny lalao olimpika 2024 dia ho hitanareo ny loza rehetra ny soritra sy mariky ny devoly Et les gens sont fiers. dia nefa mireharery ny olona kanefa mirehare amin'inona nefa e L'égalité des gens. ny fitovian'ny fananahana Dégoûtant. tena marikoriko Dégoûtant. marikoriko C'est le monde qui emmène tout ça. ary zao tontolo zao no mitondra an'izany rehetra zany dia iny fa mba sokafa ny fiangonana koa ny varavarany La fenêtre de l'église est ouverte. misokatra ny varavarankely ny fiangonana Je suis bien triste pour les Français. tena malahelo an'ny frantsay a alala Quelle catastrophe. tena zava-doza re zao Dégoûtant. marikoreko kanefa Chaîne d'autorité. ny ambaratonga pahefana Authority. Chain of authority. Amen. amen Donc il y a de soumission. On ne va pas entrer sur ce sujet. Bien. misy ihany koa ny atao hoe fanekena tsy hidirantsika lalina ilay loha hevitra fa miresaka ny amin'ny faneken'ny vavy ny lahy Si vous voulez savoir, raha tia fantatra ny amin'izany nareo a message sur dia maro ny afatra momban'izany a l'application de CTM. ao anatin'ny application CTMI Il y a aussi misy ihany koa la soumission des enfants aux parents. ny atao hoe faneken'ny zanaka eo anatrehan'ny ray aman-dren'izy ireo efa tsy hitantsony zany e Hearing as well. efa mety tsitsy zany ankehitriny mba tsy tenenako efa tena tsisy tsony mihitsy azy fa tsika kristianina mila mijoro isika Ces choses horribles. manoloana zany zavatra rehetra matsaraviny zany izay ezahany zao tontolo zao D'influencer l'église. tena hitaomana ny fiangonana ihany koa With. On a besoin de se lever mila mijoro isika e et faire ce que Dieu nous demande. ka anao zay takiany tompo ataotsika Amen. amen L'église de Jésus-Christ. ny fiangonan'i Jesosy Kristy a Un club. tsy klioba Association. tsy fikambanana C'est pas une rencontre des gens qui viennent à gauche et à droite. tsy ambom-pionan'ity olona rehetra avy any avisy havanan'ity ka hipetraka eto fotsiny Together. Tu es assis
candidat dans cette place, tu as besoin d'être soumis. raha mipetraka eo amin'ny toerana eo ianao dia mila manam-panekena manaika mila manaiky ianao e Tu as besoin de ressentir le cœur de ces hommes qui sont derrière ce mila matsapa ny fon'ireo lehilahy n'Andriamanitra rehetra izay miteny ao ambadika ity pilipitra ity ianao. Quel est le chemin qu'ils ont pris? Inona ny lalana nefa niraisin'izy ireo? C'est passé dans leur vie. Inona ny tranga teo amin'ny fiainan'izy ireo? Bien dangereux. Tena zava-doza loatra. Hébreux chapitre 13, on va terminer. Hebreo 13 dia amarantsika. 13. L'Église n'a rien à voir avec tout le système de ce monde. Rien. Ny fiangonana dia tsy misy idirany rafitra entin'ity zao tontolo zao ity. Verset 17. Andininy 17. Obéissez à vos conducteurs. Ça veut dire quoi? Maneke ny mpitondra anareo midika inona Ça zany? veut dire quoi? Inona ny dikan'izany hoe maneke? Manohitra ve? Tsy fa ny dikan'izany dia zao hoe manaiky isika. Et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Ka manohava azy fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy hahasoanareo zany. Donc, So, Noho izany un autre verset, c'est 1 Thessaloniciens. mbola maky 9 ihany tsika ao amin'ny Tesaloniana 1:5. 9:12 ary mangataka aminareo izahay rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany mihavana tsara. Dika inona zany rehetrarehetra zany? D'être camarades, d'être Mba ho lasa mpinamanamana amin'ireo mpitarika antsika ve? Hoe mba ho lasa naman'ireo olona mpitondra na mpitarika antsika ve isika? Zany ve no ampianarin'ny apôstôly Paoly eto? Fa tsy tsy zany velively. il y a tellement de choses à remettre en ordre dans l'Église. Fa maro loatra ny zavatra mila verina amin'ny filaminana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy tena maro. J'ai mentionné cela quand j'ai été Ny resaka zavatra ohatr'izao moa fony aho tany Afrique du Sud 2 volana na 2 volana lasa hoe Andriamanitra va restaurer ce qui est dia tsy maintsy amerina amin'ny lohan'ny zavatra rehetra voasoratra ato izay mifanaraka amin'ity modely ity. il va restaurer ce qui est écrit là-dedans. Izy no amerina amin'ny lohan'ny zavatra rehetra voasoratra ato dia ny momba an'ireo zavatra izay tsy tiantsika re matetika. Parce que nous sommes tellement enracinés Satria efa mamaka mafy loatra ao anatintsika zany dans ao amin'ny fisainantsika, ao amin'ny fieritreretantsika, ao anatin'ny fiarovana mafia izay efa ananantsika. attendons Fa aokontsika mbola anatena sy andry notre changement. fiovana hafa. La secousse est là. Fa efa eo ny fanotsikotsonana. Amen. Amen. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de domaines, Satria betsaka ny zava-mitranga eo anivon'ny sehatra maro e. c'est éloigné Fa isika nefa dia nanalavitra du vrai évangile, an'ilay tena filazantsara. du vrai Lay tena izy. détourné. Lasa vohodikodina isika. Et je peux parler des heures là-dessus. Ary afaka resako anatin'ny ora maro zany fa tsy izay ny tanjoko androany Dernier verset. last Andinin'ny farany tena farany. Chapitre 20. Asan'ny apôstôly 20 On va aller au modèle. Le Dao tsika hijery an'ilay tena modely modèle, moi. za tena momba an'ilay modely amen ao ve nareo e? Le modèle, moi. Za dia any amin'ilay modely ny foko. Je sais pas si vous en êtes encore. Tsy fantatra ianao mbola mila maka fotoana ve ianao eritreretana hoe za marina ve momba an'ilay modely sa manohatra an'izany fa anao zany asan'ny apôstôly 20:17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Ary tany Milety Paoly dia naniraka kany Efesosy izy ary napaka ny lolon'ny fiangonana akeo aminy. Zoavaiza ny ananany? Il est pasteur de l'Église d'Éphèse. I Paoly angamo pastoran'ny fiangonan'ny Efesosy? Tsia. Mais Kanefa il envoie des frères naniraka rahalahy izy demander aux anciens de l'Église d'Éphèse de venir le nangataka mba hapaka ny lolon'ny fiangonana tao Efesosy hiaraka aminy.
Est-ce qu'il y a eu protestation? Nahita tsy fanekena na fanoherana ve nareo? Protesting? Est-ce qu'il y a eu une protestation là? Ils se sont dit non, c'est pas possible. Qui Did est they Paul? protest? Qu'il est celui-là? Did Qu'est-ce they qu'il a à say, faire? "Who's C'est nous, Paul?" l'autorité de l'église de Corinthe. Fanoherana ohatrany hoe tena tsarariny koa zao fa iza moa Paoly mananjo anao an'izao, zay anie no fahefana sy lolon'ny fiangonana paritra eto e. The question is, Fa tsy mahita fanoherantsika eto na dia ny kely azy, Soumission de Paul. fa fanekena ao am-pony misy hita eto. L'autorité they Natakatra n'ilay fahefana investie dans Paul. izay napetraka Andriamanitra tao amin'ny Paoly izy ireo. Connaissent Fantatra izy ireo tsara, comment eux-mêmes ils furent engendrés par l'évangile. satria na izy ireo aza dia takany tsara fa nateraka ny filazantsara izy ireo tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly. Et si vous allez un petit peu Ary raha mamaky ny ao ambanimbany kokoa isika dia ny eo amin'ny andininy 26. fahaenina amby roapolo. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Koa manambara aminareo aho anio a fa afaka amin'ny raha nareo rehetra aho, fa tsy nafeniko anareo fa nitoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Tsy nisy nafeniko zany fa nilazaiko taminareo avokoa. Dans le texte, hein, Tsika zany tsy hiditra lala amin'ity andininy ity a, la soumission fa qu'il y avait, but it's entiko anehoana aminareo fotsiny a, the relationship l'équipe apostolique et les anciens. ny fifandraisana sy ny fanekena nisy teo amin'ireo asa fanompona ny ekipa apôstôlika ary ireo olona tao amin'ny fiangonana paritra. Amen. Amen. Paul parle des speaks of- fardeaux qu'il I a. Paoly zao dia miresaka momba ny vesatra entiny ho an'ny fiangonana rehetra. Il parle pas pour l'église d'Antioche. Tsy ny fiangonan'ny Antiokia izay nisy azy rehetra zany ny resahany eto. Tsy Il a, parle de toutes les églises. fa ny fiangonana rehetra ny resahany. Toutes les églises. Ny fiangonana rehetra ny resahany. Fa ireo fiangonana rehetra ireo dia mitovy avokoa tandreman'ny asa fanompona mitovy avokoa. Mais ça, Ary afatra mitovy avokoa ny renesin'izy rehetra ireo. l'église d'Éphèse ne prêchait pas ça. L'église Tsy hoe akory afatra hafa ny torian'ny fiangonana Efesosy dia hafa indray ny Antiokia, fa mitovy avokoa satria nisy fanorenana teo. no, they Donc, were one il y foundation. avait cette soumission. Ary nisy an'izay fanekeny zay. L'église locale qui reconnaissait Ka noho izany a, ireto lolon'ny fiangonana paritra rehetra izay nafantatra tsara ny fahefan'Andriamanitra tao amin'ny Paoly, le petit bout de dia iny izy ireo fa lasa niainga mba andeha hiaona amin'ny Paoly. Paul, qui va les mettre en garde who's going contre to les Ary loups. Paoly izay tonga ampitandrina azy ireo manoloana an'ireo ambodia izay mitady handrapaka ny ondry, Parce qu'ils ne voyaient pas. satria tsy hitan'izy ireo zany. Il y a ceux qui voient, Misy an'ireo mahita ary misy an'ireo tsy dia mahita loatra. ceux qui voient plus. Fa misy indray ilay mahita kokoa, fa misy indray a tsy dia mahita. Amen. Amen. Vous voyez la soumission qu'il y a là? Hitanareo ve ny fanekena misy eto? C'est incroyable. Tena matalanjona. Il y avait le problème à Antioche et que Paul a été dans le livre des Actes des Apôtres. Rehefa nandalo olana ohatra amin'ny fiangonan'ny Antiokia, dia hitantsika ny nataon'ny Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 15. Conseil, Fa lasa izy nakatoro hevitra avy amin'ireo apôstôly, ireo loholona, l'église de Jérusalem, avy amin'ny fiangonan'i Jerosalema, après discussion ensemble, tous ensemble, ary rehefa nikaondo niaraka izy ireo a, Jacques écrit une lettre. dia nanoratra epistily ny apôstôly Jakoba, and he, Une lettre and he ary nanoratra epistily izy a ho an'ny fiangonana rehetra, pour l'église d'Antioche. ho an'ny fiangonan'ny Antiokia. Mentionne aussi que cette lettre doit être Fa lue notonony ihany koa tao anatin'izany hoe mila vakiana ho an'ny fiangonana rehetra ity epistily des ity. églises qui ne les connaissaient pas. the church Fiangonana tsy fantany ve? Hoe iny zany izy fa tonga andondona ao amina pasteur na fiangonana anankiray izay tsy fantany. church and knock on the door. Izany ve ny tiany lazaina eto? Tsy a! Ils étaient une seule. Fa ny fiangonana rehetra dia iray avokoa. Tena tambajotra zany io, ary nisy fifanekena teo amin'izy ireo. Est envoyé à toutes les églises And the pour être letter lu à tous les chrétiens was qui sent to- se soumettront à la décision des apôtres. Dia alefa any amin'ny fiangonana rehetra ilay epistily mba ho vakian'ny kristianina rehetra, ary izy ireo ao aorianan'izay ady hanaiky ny fanapahan-kevitra ireo a apôstôly. Quand la lettre était écrite, Ary rehefa nisoratana ilay epistily, dinona nataon'ireo kristianina? Nanaiky izy ireo. il y avait une soumission. Nisy fanekena tao amin'izy ireo. Amen. Amen.
à part quelqu'un qui se rebellait, mais la soumission était de mise dans l'église. Ankoatran'ireo vitsy anisa izay nanohatra ihany moa fa ny fanekena kosa dia tena hita sy tazana tao amin'ny fiangonan'ny asan'ny apôstôly sy ireo epistilyn'i Paoly. À part la tromperie apart when it comes des to hommes de Dieu qui veulent Ankoatra ihany koa an'ireo famitahana nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra izay tonga mba hamily ny sain'ireo vahoakan'Andriamanitra God, vers le hivily ho any amin'ny fivavahana judaisme. le problème. that was the problem. Ary zany no olana nisy tamin'ny fiangonana voalohany. Aujourd'hui, il y a d'autres Fa ho an'ny fiangonana ankehitriny dia olana hafa indray. Olana hafa indray ho an'ny fiangonana ankehitriny. peuples de Dieu. Fa ny vahoakan'Andriamanitra kosa ao anatin'izany dia mila matsapa an'izay faniriany izay hoe voaro sy voatahiry, Par le Seigneur, voatahiry ny tompo izy tenany mihitsy. que Dieu élève des hommes. Ary Andriamanitra dia manandratra lehilahy Ils sont prêts à prendre leur propre croix izay vonona nitondra ny azo fijalian'izy ireo manokana et travailler, And be ka hiasan'ny tompo formés par Dieu sy volavolain'Andriamanitra au travers amin'ny alalan'ny d'identification à Jésus. fanahafan'izy ireo an'i Jesosy Kristy À ses souffrances, amin'ny fijaliany, à sa mort, ny fahafatesany afin de participer mba ahafahany mandray anjara amin'ny fitsanganany. direction, c'est la... Ary io fitsanganana io dia ilay fiainan'i Kristy ao anatsika. Amen. Amen. Donc, personne n'a besoin d'avoir peur dans cet endroit. Noho izany tsy tokony hisy olona tahotra eto amin'ity toerana ity Avoir peur de manipulation. atahotra fanodikodonan-tsaina na fifehezana, On prêche fa ny zavatra atorintsika dia ny fahafahana. liberté du chrétien d'être conduit par l'esprit et non pas selon les désirs. Fahafahan'ny kristianina mba ho tarihan'ny fanahan'Andriamanitra fa tsy ny filan'ny nofo. Zay anie le izy ampiasao ny fahafahanao entinao manaiky. Utilise ta liberté pour marcher sur Ampiasao ny fahafahanao ahafahanao mandeha miaraka amin'Andriamanitra. right. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens qui ont peur, Tsika tsy kristianina saritahotra, confiance. fa manana fatokina, Confiance dans un leadership fatokina amin'ireo mpitarika dia mpitarika au pluriel. tsy tokana fa maro. Au pluriel. Tsy tokana fa maro. Ça veut dire qu'il y a Azonareo ny dikany hoe maro a. ça collégial, je sais pas comment. Collégial moa ny fiantsoan'zareo azy a. Collégial. Collegial. Collégial. Tsy maninona. Ao a. Un leadership, Mpitarika une équipe. izay ekipa. Team. Il passe à côté. Manao fahadisoana izy a. J'ai la Does the wrong liberté. thing. Dia manana fahafahana ho iteny amin'ny rahalamarika hoe nanao fahadisoana ianao rahalamarika. Et tu te repens Dia mibebaka izy et tu continues à servir. dia mitohy izy manompo ny tompo. Il y a une soumission. Misy fanekena zany. Après-demain, Raha afaka pitso a frère Marc vient me voir, Mickey, dia manatona rahalamarika Miki a. ce qui a été communiqué. Tsy dia tiako loatra ilay zavatra lazainy iny a, tsy dia resy lahatra loatra aho. Conseil des frères, Dia eo ihany koa ny fikaomandoa sy ny torohevitry ny rahalahy. Dia iza moa aho pas me soumettre. no tsy anaiky ihany koa. Qui suis-je? Iza moa aho? Right? No. Tsia. Pourquoi nous tous qui sommes là, Zany no antentsika rehetra izay eto a un cœur de soumission, dia tokony manana fo a confiance, We need to carry a heart of ao anatin'ny fanekena sy fatokiana sy finoana, faith. ma foi est dans le Seigneur. ary ny finoko dia ao amin'ny tompo fa tsy ao amin'olombelona, Foi fa ny finoko kosa dans le Seigneur dia ao amin'ny tompo a, travers fa amin'ny alalan'ireo lehilahin'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra. Amen. Alléluia. Alleluia. Parole de Jésus. Ny tenin'i Jesosy a, ndao tsika sady hitsangana ao anatin'izany. Jésus à ses disciples Ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany a, Disciples. quand il dit rehefa nilaza izy je bâtirai mon église. hoe izao no manorina ny fiangonako, Portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy haresin'ny fiangonako. And he says Dia avy eo izy niteny tamin'ny Petera, meko anao ny fanalahidy ozy Et izy. il dit à ses disciples Dia niteny tamin'ny mpianany koa izy, et il leur donne l'autorité. dia nanome azy ireo ny fahefana. Ce que vous pardonnez, what you Izay avelanareo etỳ an-tany a, pardonnerez dans les cieux. dia mba ho avelako any an-danitra kosa.
amen. C'est incroyable. Tena mahatalanjona ane zany e. Incroyable la confiance que Dieu peut avoir It's incredible dans the trust des serviteurs God qui can sont prêts have. à payer le prix. Tena mahatalanjona loatra ny fatokiana anan'Andriamanitra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay vonona ny adony vidiny sy hanolotra ny ainy. Ce que vous lisez, Izay fehezinareo ety an-tany ozy izy dia ho fehezina any an-danitra izay vahanareo ety an-tany dia mba vahana any an-danitra kosa. alors si vous liez un démon sur la terre, Dieu va Tia izany tenena avy hoe raha mamatotra dia vola ety an-tany ianao dia fatorana any an-danitra ihany koa zany fa iny zany zavatra fa tsia. ce que vous pardonnez. Fa zay avelanareo eloka da hanajereo ny dika teny tena izy fa ny tiany tenena hoe izay avelanareo eloko ety an-tany dia mba havelako eloko kosa any an-danitra. Qui l'aura fait. Satria fantatr'Andriamanitra hoe iza ny olona nirahany, olon'ny fanahy, olona voatorotoro, olona efa niova, Qui sont prêts à se soumettre Are ready à to l'esprit. izay vonona ny hanam-panekena ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Soumission, Fanekena, un mot teny izay qui ne passe pas souvent. tsy dia voaray ary tsy dia ekeny ny olona loatra, welcome. Combien important. kanefa zava-dehibe loatra ary ilaina loatra Cela ho antsika rehetra izay manatrika eto. Amen. Amen. On va prier le Seigneur Do hivavaka amin'ny Tompo isika et on fait confiance à l'Esprit de Dieu. dia atokony fanahin'Andriamanitra isika Ramener les chrétiens rebelles mba hitarika andreo kristianina rehetra izay mpikomia sy mahaleo tena à Christ. hiverina hanam-panekena ny Kristy indray.